Miarahaba anareo tsirairay mihaino izao fandarana manokana iresahana mikasika ny adiny iray ho an-tany izao. Tany iray, trano iray, io no loha hevitra hozaraina aminao mpanaraka amin'ity anio ity. Ny vondrona namako ny tany no mikarakara ity hetsika podcast ho fikajiana ny natiora ity. Fehizoro no anarako, mpikambana ao anatin'ny vondrona namako ny tany aho. Araka izany, dia izaho sy John no hanolotra ny fandarana aminao amin'ity anio ity. Natokana ho fampahafantarana ny fandarantsika anio, izany hoe izarana fahalalana sy ny tsara ho fantatra ho an'ny adiny iray ho an-tany. Ary ao hatramin'ny farany ary, fa maro ireo zavatra hozaraina, ary aza tiany ny mijery tsy tapaka ny pejy mandritra ity volana martsa ity, izay hanamariantsika manokana ny adiny iray ho an-tany. Eny ary, koa dia nomboka ny fizarana sahady isika, mamerina ny fiarabanantsika rehetra izay manaraka ny pejy. John ny anarako arak'izay efa natolotry fehizoro teo. Adiny iray ho an-tany, inona tokoa moa izany hoe adiny iray ho an-tany izany? Raha ny ara-tantara dia tao Sydney, Etazonia no ipoiran'ny Earth Hour voalohany tamin'ny taona 7 nanomboka tamin'ny fanatsarana maharitra adiny iray ny fampiasana jiro tao an-tokantrano tamina ory iray voatendry sy ny fanarahana. Ary tsy hita izay naratsy azy anga, hoy ny malagasy, ka dia nihitatra ny hetsika izay lasa hetsika iray lehibe iraisam-pirenena. Raha ho an'i Madagasikara manokana dia ny taona 7 no nandraisana anjara voalohany tamin'izany Earth Hour izany, ary fikambanana miisa 7 teo no karakara azy. Ny lohahevitra ny banjina tamin'izany dia hoe the planet is my friend. Raha dika amin'ny teny malagasy mazava tsara dia hoe namako ny tany. Avy amin'izay indrindra no niforona ny vondrona namako ny tany, izay hitantsika manerana ny tambazotran serasera. Fa inona tokoa moa ilay hoe namako ny tany? Izy io dia vondrona mampitambatra fikambanana isan-karazany izay misehatra ny fikajiana ny tontolo iainana eto Madagasikara. Raha tany aloha araka ilay nilazaintsika teo dia hoe 7 izy ireo no fikambanana izay niforona voalohany. Fa taty aoriana rehefa niroborobo dia lasa natratra teo amin'ny 20 iseo izy ankehitriny. Hetsika isan-karazany izay fampandraisana anjara ireo tanora malagasy no atao anatiny. Izany hoe fiarahamonina kely manao izay heriny amin'ny lalan'ny firotsahana sy fandraisana andraikitra manoloanareo mety ho fahasombany natiora. Miteny an'izay fahasombany natiora izay indrindra ianao John dia raha mamerina manao tsy asika mikasika ny Living Planet Report izay efa hitantsika tsela teto amin'ny pejy. Tatitra izay navoaka an'ireo siantifika maneran-tany mikasika ny fahasalaman'ny tany, mandrefy ny toe-tany ary maneho ny fahasalaman'ny zava-manan'aina sy ny planeta, ny fivoaran'izao tontolo voajanahary izao sy ireo sedra hatrehany ary ny fiantraikan'izany eo amintsika olombelona. Inona hoy nareo ireo songadina azontsika raisina ao anatin'izany? Raha ny zavatra hita maso amin'ny ankapobeny dia mihamihena ny habetsaky ny bibidia maneran-tany nanomboka ny taona 790 ka hatramin'ny ankehitriny. Mahatratra 700 latsaka kely hoe izany fiainan'izany. Salanisa izay lehibe dia lehibe tokoa raha oharina amin'ny habetsaky ireo zava-manan'aina eto amin'ny planeta. Raha andalina kely sika momba ny Madagasikara manokana dia tena miavaka ity nositsika ity noho ny fananana ireo zava-manan'aina teratany na autochtone hoy isika amin'ny teny vahiny. Misy ny indri ohatra izay ao anatin'ny 770 karazana primate. Ny fosa izay karazana tokana maneran-tany. Ny reniala izay ahitana 7 karazana amin'ny valy eto Afrika sy ireo karazana zavaboary tsy fahita fa tsy eto an-toerana maro. Hita sy tsapa amin'ny ankehitriny fa misedra olana goavana i Madagasikara amin'ny fahaverezan'ireo zava-manan'aina dia isan-karazany. Inona avy ireo mety ho anton'izany rehetra izany? Antony iray izay tena lehibe sy tsy vaovao amintsika ny fiovan'ny toetr'andro. Eo ihany koa ny fitrandrahana ny aretan'ny tafahoatra, ny fahasimban'ny toeram-ponenan'ireo zava-manan'aina, fa indrindrandrindra ny fiparitahan'ireo karazana zava-manan'aina nampidirina na ny espèce invasive, izany hoe tsy avy eto an-toerana. Izany rehetra izany dia ambana lehibe miteraka fahaverezana zava-manan'aina. Ireo zava-manan'aina izay haintsika tsara fa
miazona ny fomba fiaina ny zavaboary rehetra na ny tamaso na ny tsy tamaso. Tena lalina be avokoa zany zava-mitranga rehetra zany fa izoro ary mampametra-panontaniana ny amin'ny avin'ity planeta misy atsika ty fa zao raha zay ny olana de misy vaolana vitsivitsy azotsika entiny reto mba isian'izay fikajian'izay raha ny natiora nyresahana inona avy ary zany vaolana zany ho antsika tanora maniry ny tondra fanovana mikasika ny fikajiana ny tontolo iainana de ireto le vaolana vitsivitsy voalohany manovana fomba fiaina sy fahazarana miaramaina amin'ny natiora ohatra hoe fikajiana amin'ny alalan'ny fitsitsina angovo azavaozina manena ny fampiasana ny akora vita avy amin'ny plastika fampiasa na maro tsy voatanisa faharoa de mamatatra ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina sy ny manodidina ka manamafy ny fanentanana sy ny fahazara-pahalalana ny tanora malagasy momba ny tontolo iainana ny zavatra hay mantso no afaka ho tsapa fa sarobidy sy tiavina ka arovana fahatelo manarak'izay de manamafy ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro ary ny farany zay tsindrina zava-dehibe de ny hoe mitondra ny feon'ny tanora ary mitaka ny tamerina ndraikitra amin'ireo politika mikasika ny tontolo iainana raha izay ary ny tafatafanirahana teto de tonga sahady amin'ny famaranana ny fandaharantsika jaune raha lazalazaina amin'ny fomba tsotra izay voalaza dia hita fa mila mandray andraikitra tokoa tsika tanora ary mbola lavitra ny ezaka izay tokony atao nefa tsy kivitsika manoloana an'izay rehetra izay de inona ihany koa fa nisy zavatra voaraintsika mpanaraka tamin'ity anio ity misaotra anao jaune niaraka nizara tamiko tamin'izay podcast atsika izay de misaotra anao ihany koa fa izoro ny tafateto ary misaotra ny mpanaraka tsirairay avy ny hainao tsika marobe zay zavatra ny fampizarana izay ary mino zahay fa samina ny ray ny anjara tandrify azapy sika rehetra ho anao kosa zay lina te hafantatra misimisy kokoa ny Living Planet Report de azadino ny manindry an'ity roa eto ambany ty ary azadino hatrany koa ny manaraka ny petsitsika ary zarao amin'ny namanao havanao zay fiarahamonina misy anao ty podcast ty amin'ny herin'ny an'ito izao indray de loha hevitra hafa no velambelarintsika zay tsy mivoana ihany fa mikasika ny natiora sy ny planeta ihany amin'izay fotoana izay koa de vahiny hafa no andray anjara eto amin'ny podcast arahinao tsy hoe lary tanora mandray anjara amin'ny fikajiana ny natiora antoka ho an'ny fiovana mavelom-panantenana amin'ny ho avy tany iray trano iray eto mpamaranana dia tsy adino ny isaotry ireo mpirotsaka ny sitrapo mahafinaritra izay niaraka namolavola ny fanatanteran'izao podcast izao avy ao amin'ny namako ny tany misy any Angola, Feizoro ary Intsoa mametraka ny veloma mandrapitafa amintsika indray ary